Legioma io kely voavoana natao zao jerevinareo tsara nanaovako anazy Fangoina tsara aloha volo. Dia ao rendry fatotra amin'izay izato. Fatotra mankany aloha mankany aoriana tsy intsony. Atao ny ala. Koko daholo zanakasika rehetrarehetra, ato indray aloha tsika rehetrarehetra. Inona indray ary ny resantsika ny vehivavy tonga fotoana. Ohatry ny ahoana ny fiainan'ny vehivavy rehefa tonga fotoana. Marary andoha, marary kibo, marary lamosina, marary valahana, reraka torovana ny vatany ary ny tena loza dia madikidika. Ilay rà manaraka eny an-dalana madikidika ilay rà. Dia lasa kizitina be madama ao an-trano. Iny akory tsy midika hoe te ho kizitina madama fa noho izay zavatra iainan'ny vehivavy izay dia mba miandry an'ilay fihetsiky ny lehilahy izy mba eo ve ity vadiko ity mba vonona hiaraka hiady amiko. Eo nge ny andrasana ny lisany. Aizy lisany. Vao kizitina be madama. Menina indray rahafotsy. Dia lasa lisany mandeha mivoaka ny ivelany ihany fa tsy mamaha ilay olana. Tsy tokantrano ange izany. Rehefa misy ny olana tsy maintsy misy foana ny vahaolana. Raha fantatra elahy fa tonga fotoana madama, voalohany mila koa elahy izany mandray andraikitra ao an-trano. Raha tsy nitaiza zaza elahy hatramin'izay, tsy maintsy mitaiza zaza elahy rehefa tonga fotoana izy. Raha tsy nanasa vilia elahy hatramin'izay, mba manampy anazy manasa vilia, mba manampy anazy mandro hanina, na koa mikosikosika trano ao. Fa tsy hoe izay rangahy lehilahy, bandika olona mampidi-bola atao inona fotsiny vehivavy. Diso elahy amin'izay fotoana izay. Ny tokantrano dia tsy natao ho an'ny elahy rery fa matoa elahy nila vadina namboatra zazakely ny rahiana daholo ianareo rehetrarehetra. Zaka ny vehivavy foana ange izany. Fa mbola ho tratra ny vehivavy amin'ny aza tratraky ny ankodomirana ianao fa dia ho akapokapoka. Dia ho akapokapoka madama tsara elahy rehefa tratra ny ankodomirana. Rehefa hoe ny tokantrano ny miforona dia tsy maintsy ny olona anankiroa izay no matoa mitambatra ny olona anankiroa dia ny olona anankiroa mila mampakatra lezy miandalana eny. Miadana ange ianareo roa amin'izay fotoana izay. Ary mafy ny ainan'ny vehivavy marary kibo. Raha ohatra izao fa mikohaka fotsiny ny vehivavy ka tonga fotoana dia mivoaka ilay raha ary ambany ary manaraka an'izay. Na mangetotra fotsiny dia mivoaka ny raha any ambany any. Izany ny ainan'ny vehivavy rehefa tonga fotoana. Tsy afa-manoatra koa ny vehivavy hoe za rangahy tsy mila an'ity tonga fotoana. Ka io fa zavatra natoraly io. Tsy mila ahoana fa izay ilay zavatra natoraly izay. Fa kosa mila mba hoe ilay courage lehilahy amin'ny hoe ny lehilahy no vady andriankinana mba fitarainana ao an-trano dia eo koa izany elahy eo mba mila manampy eo. Ary tsy voatery hoe izay ihany. Ny ankamaroan'ny vehivavy amin'izao ankehitriny hoe miasa daholo. Sa misy vehivavy matory fotsiny ao an-tanàna ao? Vitsy ny vehivavy hoe mijanona fotsiny tsy miasa fa ny ankamaroan'ny vehivavy dia miasa daholo. Dia ahoana elahy miseho deba be ao an-tanàna? Efa tsy lamaody intsony izany. Miasa koa elahy rehefa tonga ao an-trano. Ekena fa mampiditra vola betsaka ny lehilahy. Iny aloha tsy azo hidia-kevitra iny. Fa andao ange andrasana indray andro elahy mijanona ao an-trano eo elahy rery mitaiza zaza miaraka amin'ny ankizy. Ho hitan'ny lahy tsara ohatry ny ahoana izany mitaiza zaza sy manasa vilia sy mampiry trano sy mikorotana miaraka amin'ny zazakely izany. Manakorotana elahy izao indray ny ankizy fa manaparitaka. Mandamina elahy izao indray ny ankizy fa manaparitaka. Dia ho hitan'ny lahy tsara ny vokany. Ndao indray ary lesona manaraka. Mampiteraka ve raha toa ka hoe ao anatin'ny tonga fotoana dia afaka be voka ve? Azo lazaina eny aloha.
hoe lasa be vokindry raha ohatra ka milely ao anatin'le tonga ny fadim-bolana, satria misokatra ilay lalan-jaza ao anatindria rehefa tonga fotoanindry misokatra be le izy dia ny tsirinaina zany mora tafiditra any. Zay aloha ny vokatsoa fa le voka-dratsy indray ary nijerentsika. Ilay raha tokony voaka iny dia raha tsy lasa zazakely, izany hoe efa raha simba, efa raha maloto. Ambonin'izay ianareo roa ohatra rehefa milely ohatra dia sady tsy mandro, tsy misasa, tsy miborosy nify fa tonga dia raikitra fotsiny tonga ty alefa. Dia tady tsara fa ireny rehetrarehetra tsy kokosihany ireny mitambatra ao dia atahorana hidiran'ny angatra ihany koa. Ambonin'izay koa rangahy efa mandeha mitetitety tseroa sady tsy mandro, tsy manasa, tsy misoloky loto koa, maimaika be fotsiny atsofotsofika fatana. Anisany miteraka angatra daholo izany. Dia nanangatra tao ilay biby tsy fory dia efa iza ny diso. Iza no menatsiny avy eo. Ka mba ilaina madio ihany koa ny olona anankiroa rehefa hoe ilely. Borosiana tsara ny nify dia ny lela. Hitanareo ity lela ity? Mipetaka eo ambony lela eo nge sakafo e. Jereo tsara rehefa miborosy nify lisany dia mivadika fotsifotsy ny lela lisany dikany dia ilay potikaniny. Miteraka vava-maimbo ihany koa. Ary lisan'ilay mpifoka sigara reto e. Tady tsara fa mangidy ange vava lisany rehefa mifanoroka amin'ny vehivavy lisany e. Fohy foana ny sigara. Kamo ihany koa madama mifanoroka amin'ny lako. Aiza ve mifanoroka ve dia mifanoroka amin'ny mangidy. Mamy no ilaina hoe ilely aka mamimamy nefa nelinelina raha misy sigara. Dia anisany lasa mahadikidiky, lasa kamo koa nge madama amin'izay fotoan'izay. Fofotoaka lako hoe tsy andany manirikiry be. Dia raha toa ka hoe tena te hanamboatra zazakely tokoa ny olona anankiroa dia tsara raha hoe tsy mipetraka ilay zazakely dia mba mila mankany amin'ny dokotera ianareo roa. Tsy voatery hoe madama ihany hoe tena tsy mamokatra mihitsy raha fotsy. Fa ny tsirinaina lahy mety tsy ampy, efa tsy ampy hery intsony. Lanina tsipitsipy teto sy eroa. Dia tsy maintsy jeren'ny dokotera ny tsirinaina lahy hoe mety tsara ve ilay tsirinaina lahy sa koa hoe atonony tsara sa mety madama mila fanamboarana kely eo amin'ny vatany ao. Dia mankany amin'ny dokotera ianareo roa. Atahoana indray ary ilay hoe marary be ilay izy. Marary dia inona no tokony atao? Iny aloha dia tsisy fanafody iny. Efa natoraly ilay izy. Fa aleo hoe tsy maintsy heretana eo izany satria izay ilay izy efa natoraly. Misy mivarotra ihany eny amin'ny farmasia ho anareo hoe raha ohatra ka tena hoe zaka mihitsy moa izany ilay izy dia misy mivarotra eny amin'ny farmasia dia miresaka amin'ny zareo hoe inona no tokony atao fa tena marary be ny tipiko rehefa tonga fotoana dia eny amin'ny farmasia eny ianareo manontany. Dia afaka mividy ihany koa. Fa tsara koa hoe raha hoe tena rehefa tonga fotoana izany dia efa natoraly amintsika vehivavy ilay hoe marary dia efa tsy maintsy heretana eo ilay izy. Fa ny fanampian'ny lehilahy fotsiny tsara ilaina hoe mba hampapilamina kokoa ilay harerahana sy tebotebo sy madikidiky vatana dia mba mampifaly ny vehivavy ilay izy. Efa mankasirika nareo naraka ny vidéo dia amin'ny manaraka indray. Raha misy fanontaniana apetrao amin'ny commentaire na any amin'ny message privé tsy misy olana mihitsy.